Finaritra aby Ragnandria, miarabantsika tonga eto amin'ny fandarana tsetsatsiatsiaritra isaky ny zoma amin'ny valoralina ny Madagasikara amin'ny enin'ora ariva aty amin'ny Isanay. Lohateny avy aminareo mpanaraka ny fandaharana no horesantsika androany, miresaka ny amin'ny atao hoe ireo endrim-pahafatorana maro samihafa na ny geja na ny fatotra atao amin'ny teny frantsaiky hoe les addictions. Famaritana tsotsotra ho an'ny siantifika, ny mpahay siansa zany dia apetrany tsara ny fahasamihafana ny amin'ny atao hoe addiction sy ny dépendance. Zany hoe ny fiakinan-doha amina zavatra anankiray, zay ny dépendance, sy ny addiction ny fatotra na ny geja mahazo ilay olona. Ny fiakinan-doha na ny dépendance dia marika ilazana fa misy zavatra banga ao am'le olona ka tadiaviny, symptôme de manque hoy zay zany siantifika. Mety miseho amin'ny endrika atao hoe filana hery vaika zay tsy maintsy karohana ny azahoana azy, ny fomba isehoany zany dépendance zany, ary ny fiatraikany dia tsy manana le contrôle intsony ianao ny amin'io zavatra zay katsahanao fantatr'io. Misy karazany anefa ny dépendance, misy ny atao hoe dépendance psychologique ary misy ny dépendance physique, zany hoe tena misy zavatra tsy ampy ao amin'ny vatanao de mahatonga anao hitady an'le izy. Fa misy indray tena lafiny ara-tsaina fotsiny zao, psychologique le zavatra. Ary rehefa tena lasa lavitra loatra ilay fiakinan-doha na le dépendance dia iny no mivadika ho addiction na le atao hoe fatotra na fifatorana mahazo an'le olona, satria tsy manana contrôle intsony izy fa lasa izy no contrôlevan'le zavatra. Kanefa na zany na tsy zany de misy ifandraisany foana ny resaka fijaliana psycholojika, zany hoe misy olana ara-psykôlôzia ianao izay iny no karazana moteur na catalyseur mamadika an'lay dépendance ho lasa addiction. Zany hoe misy an'io dépendance io daholo ny olona rehetra manana io problème na fiakinan-doha amina zavatra, fa tsy mitovy ny endriky isehoany arakarak'ilay souffrance psychologique ny iainany. Raha matanjaka be le souffrance psychologique ny iainan'ny olo io de iny souffrance psychologique iny zany no lasa ohatran'ny catalyseur manosika an'le dépendance hivadika ho addiction. Ny olana matetika ohatra zao ny olona tratran'ny ataontsika hoe fifatorana amin'ny fisotroana na ny addiction alcoolique, ny olona dia heveriny fa lafin'ny siantifika ihany maika hanao cure na désintoxication izy, zay tsisy maharatsy azy satria tsy moramora zany manapa-kevitra hanao cure na désintoxication zany a. Kanefa ny raha tsy voatsabo hatrany amin'ny fakany, hatrany amin'ny loharanony poirany mihitsy lay le faka mangidy, de na hanao désintoxication eninjato ora anao de miverina foana lay satria zay foana lazaiko teo hoe le souffrance psychologique no moteur na lasantsy mampietsika an'lay addiction. Dia io ohatrany mitovy amin'ny olona atanao loha marary ny aty, rehefa mietsika le aretin'aty aty anaty de mivoaka aty ivelany misy fery, de ny réflexen'ny olona satria mahasosotra be mijery an'le fery dia mividy pomady anosorana eo, de afaka tokoa iny ao anatin'ny fotoana voafetra, zao rehefa mietsika indray le aretin'aty de mipotra indray le izy. Zay zany hoe mila famahana hatrany amin'ny fotoana, zany hoe le souffrance psychologique no mila traitena, zay vao makany am'le atao hoe addiction physique. Ny toe-tsaina simpliste be mieritreritra hoe io ane tsotra hoentina ambavaka fotsiny any io de milamina. Misy koa sasany hoe hoentina avoaka devoly, tsy vitan'ny famoademonia ny souffrance psychologique. Famoademonia intensive, fanamoran-javatra fa
tsy te hiatrika an'le tena vrai problème ary le tena problème ny tena fototrolana dia ny conscience. Ao no misy problème, ao am'le atao hoe conscience, ao zany no mila vahana. De eo resantsika ny am'izay resaka conscience zay. Ny conscience ozy zany mpandinika dia mampiasa faculté anankitelo ao amin'ny olombelona, 3 facultés humaines. Voalohany l'intellect, faharoa ny sensibilité, ary fahatelo ny volonté. Ireo no kasian'ny domaine telo ao amin'ny conscience: l'intellect, la sensibilité ary ny volonté. Ao anatin'izany anefa dia miady ny sens, hitanao lay vavady-tsaina zany, ny fahatsapana, miady ny fahatsapana sy ny atao hoe entendement. Mialatsiny am'le teny varamanana satria tsy haiko ny mamadika azy. Misy fifandonana zany eo am'ilay fahatsapana, le sens, sy eo am'le atao hoe entendement. Le entendement tia dia eo am'izay fiheverana hoe lay capacité nao manapaka hoe ty tsara ty ratsy, izay le entendement. Ireo no mifandona. De ny olana de izao hoe rehefa déréglé lay fahatsapana, satria le fahatsapanao hafa ny fiheverany, dia iny miteraka an'ilay problème rehetrarehetra. Io le lazain'ny Paoly apôstôly hoe voapetaky ny vy mamay ny fieritreretana. Zany hoe le conscience tsika io zany, le fieritreretantsika io zany, le fahatsapahantsika io zany tsy azo atao marodrefy intsony, satria potika io, potiky ny fahotana. Ny fomba filazan'ny Paoly azy moa de voapetaky ny vy mamay. Hitanareo le vy mamay rehefa apetaka eo de ohatrany tsy mahare mamay intsony anao satria maty le tanana. De ohatr'izay voapetaky ny vy mamay le conscience, de tsy miasa intsony le conscience. Nefa tsika matetika miteny hoe mila manaraka ny conscience, mila manaraka ny eritreritra, mila manaraka ny hoe hitanareo le hoe ny fisainana. Nefa le fisainanao efa simba, ary efa simba iny de déréglé ny sens rehetrarehetra, le vavady-tsaina dy. Ary efa déréglé ny sens rehetrarehetra dia tsy hainao tsony no manavaka ny hoe ty tsara sy ny ratsy, ary dia miseho amin'ny endriky ny atao hoe addiction le izy. Zany hoe raha atao mitsoro miandotra zany resaka hoe ny problème na addiction de problème na déréglement des sens. Problème na déréglement des sens de problème ny le faculté-nao humaine maty, le conscience zany tsy miasa intsony. Aiza zany no vahaolana amin'ny addiction? Aty amin'ny conscience. Fa tsy any amin'ny hoe atao ahoana ny atao mba ohatra hoe soloana zavatra hafa ve le zavatra soloana zavatra ve le zavatra foana. Zany aty amin'ny sens no edivantsika am'izay fotoana zay, fa tsy aty am'le conscience. Noho zany de io conscience tsika io tsy fiable intsony, tsy azo etokisana intsony, efa potika tanteraka. Eto no misy olana, satria misy zany reo atao hoe humaniste izay mbola mieritreritra fa mbola misy zavatra kely tsara tavela ao anatin'ny olona. De hoe io zavatra kely tsara tavela io no exploitena itombo mba ahafahana miady am'ilay addiction. Mialatsiny fa ny olona tratrany gejany fisotrotoka mahafantatra tsara mihitsy hoe manimba azy io ary fantany tsara fa tsy tokony, kanefany le ery ahafahany manotra an'le izy misy tsy ao tsony satria nahoana efa maty le conscience. Azotsika angamba le izy tsy misy zavatra tsara mijanona intsony eo amin'ny olona fa rava na ny libre arbitre ara. Zay lazaintsika ny olombelona manana libre arbitre, tsy manana libre arbitre lazany intsony ny olona, fa voafatotra sy voageja la libre arbitre. Io no lazain'ny Martin Luther hoe self arbitre, tsy hoe self fa serf. Le self zany miova ho serf. Tsy fantatsika intsony ny atao hoe tsara sy ny ratsy satria efa maty tanteraka le conscience. Io le vilazaintsika malagasy hoe maty eritreritra. Any amin'ny Romana toko 7 andininy efatra amby folo ka hatramin'ny 420 tsy hamaky an'io texte io fa manasa anao hamaky azy any an-trano. Rafitiana leo de misy jeu de mots be de be hoe tsy raha ny tiako atao no tiako atao ozy Paul, de tsy le tiako atao no atao fa le tsy tiako no ataoko foana.
le zavatra mba iriko atao sy tsy mety tanteraka, le zavatra tsy tiako atao lasa ataoko. Vezivezy be ohatr'izay le teny amin'io andininy folo io, Romana 7:14-24. Zany hoe ny tiana tongavana de zao tokony ho tonga saina atsika fa ao anatitsika ao mandra-pahafatitsika, mandra-pikipany masotsika de misy ady, misy combat perpétuel zay tsy hifarana mandrak'izay mihitsy eo amin'izay le atao hoe sens sy entendement zay. Ary Paul dia réaliste izy ary tena azavainy mazava tsara fa tohatra ny te hanazava izy hoe ohatrany misy zavatra zany ao amitsika eo zay mahery lavitra noho isika. Tsy devoly io a, io koa masy tsika mety manilika ndraiky hoe tena le devoly ny mahatonga azy misotro toaka. Tsy le zao tontolo zao io a, tsy ny namany ratsy io a, satria tsika mety ka le namany ne mahatonga an'io e, ka le devoly ne mahatonga an'io e, ka la izao tontolo zao. Tsy reo ny problème secondaire reo, mety hoe fanampiny aty afara, fa ny problème de zaho mihitsy ny problème, ianao. Le conscience-nao mihitsy no mila velomina indray ary io tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao samy rehetra. De eo anatin'izay indrindra no manaroatra ny devoly zay maprofiteur azy, ary raha za manokana de ataoko hoe spécialiste mihitsy izy amin'ny fahaizany miorganiser zavatra, coïncidence ny zavatra. Zany hoe efa fantany fa aton'ny point faible anao dia ny créer ny atmosphère zay mbola ahatonga anao tsy tafavoaka ao amina entourage-nao ohatra. Fa ny vahaolana de zao tsy hoe misy matsy olona manana vahaolana ohatra hoe toka ny problème de hoe tsy tokony handalo toerana misy bara izy, tokony esorina am'ireo namany ratsiny reo. Ho atao iny izy zany ho isolena? Tsy vahaolana zany. Na aiza n'aiza tany alenao de tsy maintsy misy bara, n'aiza n'aiza toerana tany eo tsy maintsy misy toka. Tsy le toka amidy ny problème, tsy le namany ratsy ny problème, fa le problème de zao ilay filana ao anatiny amin'ilay fisotroana mihitsy no mila reglena. Misy ohabolana sinoa zay fampiasako averiko eto foana izy manao hoe tsy azonao sakanana ho zay zany sinoa ny vorona hanidina eo ambony lohanao, zany eo amin'ny abakabaka zany. Fa ny azonao atao kosa dia ny tsy anaovany, tsy anamboarany ny tranony eo ambony lohanao. Raha vadika am'le teny tao tsy azonao atao ny anafoana ny reto zavatra rehetrarehetra reto, fa ny azonao atao kosa dia tsy atongo zany hanagenjanao. Ka ny zavatra tsara azo tsoahana avy amin'ny teny Paul io zany dia mila tonga saina tsika, mila conscient tsika fa ny olona fa voafatotra ny olona, raha ny olona zay voafatotra de matetika mitady excuse foana. Ary rehefa mbola mitady excuse fa tsy izy no responsable le mahazo azy de mbola ho elany fahasitranany. Tant que mbola tsy conscient le marary hoe marary aho, misy an'izay olona manana zay déni zay manatona dokotera hoe tsy marary zany dokotera ka. Raha mbola tsy manaiky hoe marary le olona, raha mbola tsy manaiky hoe izy mihitsy ny problématika, de tsy misy famahana mihitsy. Fa rehefa izy no manomboka matsiaro, Paul apôstôly miteny ato amin'ny Romana 7, lozako izy, iza olo mahantra aho, iza no anafaka amin'ny tena ty fahafatesany ty. Eo izy vao tonga saina hoe mahantra aho, iza no anafaka. Jereo tsara, rehefa fantany hoe mahantra izy de zay vao mipetraka ny fantany hoe iza no mahafaka azy. Fa rehefa tsy fantany hoe olona mahantra izy, voafatotra izy, de mbola tsy hitodika any am'le olona anafaka azy izy, fa mbola hitodika amy tenany ihany hoe ina no ataoko. Tsy ny teny Paul hoe ina no ataoko afaka eto, fa iza samy hafa, tsy hoe inona no ataoko fa iza no hanafaka. Zany hoe ny fijerenao ny tenanao voafatotra zany de atsapanao hoe ianao tsy mahavonjy tena ka de mila aide extérieure avy any ivelany. Ary io aide extérieure io dia iza no resahana eto? Olona no resahana eto. De miditra am'izay ny soratra am'sina raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa. Zany hoe tsy misy vahaolana afa-tsy zay. Tsisy option mandainga zay miteny andehanao méditation andehanao yoga andeha misy méthodologie ohatra zao hoe hoentina makarisma, tsy misy afa-tsy izy zany.
resaka fanafahana amin'ny geja sy fatotra aritsika addiction dia raisitsika le ohatra Paul teo ihany izy nanao io fanambarana amin'ny Romana toko 7 io no akako inspiration ho atsika. Ina moa ny probleman'ny Paul tamin'ny voalohany? Paul ane ka jambain'ny fankahalana miopapana ny kristianiny, tsy hitany tsy mirezaona tsony izy fa tellement le fankahalany no mamatotra azy de navita loza izy, navantoza izy. De ahoana ny fomba nanafahana azy tao? Tsy maintsy nazera tamin'ny tany izy. Tadidinareo tantarany Paoly rehefa nandeha nanenjika ny kristianina teny amin'ny lalan'ny Damascus dia nifanena tamin'ny Jesosy dia lay azafady tsy maintsy nazera amin'ny tany ary tonga jamba mihitsy aloha. Izay izy vao nila famonjena avy any akafa satria tsy maintsy nila olona nametra tanina taminy. Zany hoe raha tsy nazera tamin'ny tany mihitsy izy, raha tsy najambena mihitsy izy, tsy nitady vahaolana ivelany tenany. De zay vao nanomboka ny fanasitrana anazy. Io sary ny Paul io no tiako raisina. Rehefa mbola ao anatin'ilay atao hoe manana le fierté-nao ianao, le fieveranao tenanao zavatra ao, le fierté mal placé ao zany vazaha. Hoe tsy za kosa zany directeur, zany ministre, zany député, zany homme d'affaires, zany ola nianatra, zany olatra zao hoe tsy miteny diplomanao, tsy miteny ny volanao, tsy miteny ny statut social anao rehefa voafatotro io zavatra io ianao. Donc zany le fierté-nao am'le titre anananao an'ivo fiarahamonina misy aloha mila potehina, ary raha tsy potehina iny tsy tonga saina ianao. Satria iny mbola manajamba anao, le hoe kazany zao hoe kazany zao hoe. Fa rehefa ianao en face ny réalité, tsy manan-kalahatra intsony, de eo ianao vao manao lâcher prise io zany teny vazaha. Ary rehefa manao lâcher prise de ozany hoe Andriamanitra tsy vitako tsony ty, fa mila anao hanafaka eto. Any ny lakile voalohany hafaka anao am'le gadra sy le fatorana sy le dépendance. Zany hoe raha vadiko amin'ny teny hafa de hoe tsy maintsy mandalo am'le case atao hoe brisement ianao, tsy maintsy ravana izay lay fierté-na le avonavona noho ny statut social anananao zay. Misy terme anankiray koa ampiasainy atao hoe dépouillement, zany hoe tsy maintsy esorina zay anananao, le théorie kely mba hainao, le fahaizanao, le anao diplômé be, anao le manatraiky efa be, tsy maintsy potehina, zay le atao hoe phase de brisement ary phase de dépouillement. Ny fomba anatirana zany de misy endriny maro, misy ny sasany tonga hatramina condition extrême mihitsy, ohatra hatrany mety hoe tena hoe any amin'ny fahasalamany mihitsy ny voakitiky, any vao miratra ny masony rehefa marary izy, misy zany, tsy voatery ho tonga any fa ndraindray voatery any, voatery mety hoe very daholo ny fananany, nesorina amin'ny daholo ny havany, ny namany, tsy voatery hoe ao fa ndraindray. Fa raha izay no hitana Andriamanitra ahafahana mampahiratra ny maso, ataony zany hanome ka anankiray tsika zay tsy apozinareo ka nijoba. Tsika masy rehefa mitory anjoby iny de le hoe le fijalian'ny olona marina zany, fa misy zavatra tsy voalaza matetika ao anatin'ny tantaran'ny joba iny de ity. Asa raha natsikaritra ianao fa rehefa nitezitra aloha joba niady hevitra tamin'Andriamanitra efa manina zao ohatran'ny olona rehetra, de tamin'ny farany joba vao namoaka fitenenana hoe teo vao azony nitanjaka no nivoahako tany an-kiboniny ary hitanjaka no hiverenako. Zay le bonne conclusion, ary zay joba vao ny comprendre hoe ay ve zay le izy. Le hoe mitanjaka zany hoe tena dépouillé total izy, brisé total joba, tsy nisy tsony na de lamba tena kodiny aza. Rava ny fananany, maty ny zanany rehetra, izy bokatra ny tapidokatra ny ampaladia, ny namany izay neverina ho namany tonga mandatsa azy, ny vadiny nandatsa azy ka miteny hoe hozony Andriamanitra, dépouillement zany. Teo zany natsapany fa ay ro zavatra zay nananany rehetrarehetra reo, zanaka, harena, voninahitra, laza, ireny rehetrarehetra reny tsy hoe zavatra mendrika ho azy satria izy marina. Zao tsara matsy ny voalaza ao ambokiny joba hoe tsy lehilahy marina i joba,
ary zay na tonga le débat nisy ny devoly sy Andriamanitra hoe ijobo io anie satria noho izy noho izy tahinao mahatonga azy manotianao e, fa esory aminy ange io e. Ina fahamarinany joba isakariva rehefa avy manao fetany zanany de manao fanatitra fifonana ho any zanany izy. Ary eo indrindra no tsy nahazaon-joba azy hoe bananao ny marina ihany izy nefa nahoana izy no hiarany zany rehetra zany, satria ny fieverana ary le tao ambavandreo namany telo lahy de hoe raha nanao ny marina ianao de tsy tokony ho zao no nahazo anao. Izay zavatra zay nefany diso tanteraka fa tsy maintsy nandalo le dépouillement. Ahoana zany ny fanafahana antsika tanteraka am'ty zavatra ty? De ho iaho teo hoe raha ny zanaka no manafaka anareo ho afaka tokoa ianao. Dika ino zany phrase Jesosy zany? Dika zany fa hoe rehefa nafahana ianao, zay ianao vao azo antoka ny sécurité anao. Rehefa nafahana amin'ny atao hoe geja mamazotra azy na ny addiction, misy fomba fitenin'ny psychologue azy hoe ces vieux, on l'a libéré de ces vieux démons, fomba fiteny zany izay mbola manana eritreritra ny te hiverina tadidio tsara, na de efa nafahana azy ianao, mety efa nisy zavatra nafahan'Andriamanitra taminao resaka fatotra zay resantsika eto, mila mitandrina fa il faut pas jouer avec le feu ozy vazaha. Tsy hoe rehefa afaka ibony famporototo ianao de tsy anjoanao intsony reo. Mazava le teny teo hoe raha mbola tady hiverina indray le zavatra brisen'Andriamanitra de ino no catalyseur mamerina azy rehetra. Noho izany rehefa nafahana, hafa le teo aloha misy masina sasany hoe mila environnement vaovao, mila namana vaovao, mila condition vaovao mba ho afaka, tsy zay. Fa tsy maintsy ny fanafahana avy amin'i Jesosy aloha no zava-dehibe, satria anao tsy afaka tao e, za mino fa ianao io efa nanandrana ny zavatra rehetrarehetra nataonao daholo fa tsy afaka ianao. Fa rehefa io fanafahana kosa ianao dia manomboka avy eo indray dia misy zavatra tokony atao, mila créer environnement vaovao. Tsy ohatran'le kisoa hoe avy ny sasana de avy eo miverina any amin'ny fotaka indray, eo zany mila environnement vaovao indray ianao, satria azadino fa combat spirituel le ty. Mazava ny teny Saotra Masina hoe tsy mitolona amin'ny nofo aman-dratsika fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana eny amin'ny fanjakana zao fahamazina zao. Ary ny adversaire tsy hamela mahazo mihitsy, indrindrandrindra ianao teo ambany vahoany ka afaka de tsy ho amelana. Hitady stratégia vaovao indray izy hahazaonao, mety tsy le fomba taloha nahazo anao tsony, sanatria fampitahorana fa mila lazaina ny zavatra. Dikan'izay zany averiko zany fitinana le teny teo hoe tsy ny environnement, tsy ny hafa, tsy ny famoademonia no mahafaka anao am'le famatorana, fa ny fanekenao aloha hoe marary ianao, ary ny fahatsapanao hoe tsy mavonjy teny ianao. De rehefa fantatrao fa tena marary ianao fa tsy hoe mody marary, ary tena fantatrao fa tsy mavonjy tena ianao dia eo ianao no mametra-pantiny hoe izy am'izay no mahafaka eto. Valiny tsy misy mahafaka anao tao raha tsy Jesosy. Fa rehefa afahan'i Jesosy tao indray kosa ianao dia anjaranao indray rehefa avy eo no micréer environnement vaovao, atmosphère vaovao mba ho balizy ho anao rehefa avy eo. Zay no azoko zaraina amitsika am'ty takariva ity, manantena fa mety mba anampy tsika eo amin'ny fiatrehana ireo endrikim-pamatorana rehetra atao hoe addiction sy ireo fiakinan-doha na dépendance mahazo atsika. Samy ho tahina daholo manome fotoana anao amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma te.